Ici akony atrany amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny korontana sy ny disadisa politika misy eto Madagasikara. Isan'ny aran'izany ireny fikambanana manao asa sosialy ireny iray amin'izany ity etsy Mavoko Besarety ity. Fikambanana mikarakara tanora sahirana hiatrika fiainana ny A3F eny Mavoko Besarety. Mahery ny 10 ireo ankisahany ary mikasa ny ampivelatra ny akansahany ny mpikambana amin'ny alalan'ny fampiofanana eo amin'ny sehatra fambolena sy ny fiompiana any Ivato. Manoloan'izany asa sahany izany anefa dia mitsipaka ny korontana sy disadisa politika ny A3F, disadisa izay mahatonga hatrany ny fiemorana eo amin'ny lafiny fampandrosoana hoy izy ireo. Resaka politika eto amin'ny firenena dia malala fa misy foana ny korontana, misy foana ny azakazaka etsy kanefa amin'izao fotoana ny fanjakana miseho moa zany ny tena efa malala ka aminay dia lavinay aloha ny korontana politika sy ny karazany izay misanga etsy fa tokony avela aloha fikambanana miseho hiasa satria misy mandat zany izay efa napetraka teto amin'ny firenena ka aminay tokony samy ahandro ny 2018 ngezaritsa mba hisian'ny fananana vaovao sy hisian'ny fitonjana ara-dalàna mitohy hatrany satria niteraka fanedigerenana foana zany ny korontana ary ny asa ao anatin'ny korontana matetika dia tsy mahomby. Telo taona izao no nijoro ny fikambanana tsy ampy ny enti-manana entina natanterahana tsaka-sendava ny adity sy andraikitra sahany. Tao anatin'izay telo taona nijoro izay dia nisy ny ezaka fohy avy amin'ny mpikambana rehetra izay manjavitra ny fikambanana. Teo ny ezaka fohy satria tsy sasan'ny fametanana zany ireo mpikambana maro ao anatin'ny fikambanana. Sapa kosa nefa zany ankehitriny satria misondro safoana ny fitopenana dia hita zany fa lasaka sany ny entina manana na izany nefa mbola tsy misatsy miezaka amin'ny fikambanana ka ho anay ho an'izay mba malala-tana na afaka amin'ny na fikambanana io mitovy hevitra aminay na fanao fanjakana izay tsy sanatsiana vava tonga namana vao mavomavo fa aminay dia raisinay ampitiavana, raisinay afakifaliana na dia ohatra hoe torohevitra fotsiny dia efa azonay akasitsara zay. Hatreto dia mitetina hatrany amin'ny 400 isam-bolana ny fandaniany eo amin'ity akany ity, akany izay manohana tanora eo amin'ny lafiny fanatanjahantena sy ny fianarana ary koa ny ara-tsakafo.